Misy ten'Andriamanitra izay atolotra antsika isaky ny alahady ho an'ny ankonina kristianina dia ny Jakoba toko 5 andininy 240 no atolotra ho antsika ny teny eo ty. Jakoba toko 5 andininy 240 mivaky toy izao ny rahan'i Jesosy: koa mifaneke heliko ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Amen. Tsy hoe rehefa faran'ny taona izay vao mifanaiky heliko, fa amin'ny fiainantsika manontolo dia tokony hifanaiky heliko isika. Izany hoe samy hiaiky ny fahatsoana izay natao ary manam-piniavana eo ambany fitarian'ny fanahy masina, tsy amerina izany intsony. Ary tsy izany ihany fa ambony kokoa noho izany dia ny hoe tena samy hamela tokoa ny heliko ny hafa, manomboka ao anivon'ny ankonana izany. Fa misy ny olona any ivelan'ny ankonana izy mahay maneho fitiavana, mahay mamela heliko, fa ao anivon'ny ankonana izy tsy mahay izany. Kanefa araka nambarako ombenombeny isika tahaka ny fahazavana. Ny fahazavana dia izay ho akaiky ny mazava voalohany, izay vao mazava ihany koa ny manodidina. Dia nitaonantsika ny ten'Andriamanitra eto mba hifanaiky heliko isika, mifanaiky heliko ianareo, izany hoe samy aiky ny fahatsoany, manenina ny amin'izany fahatsoany izany, ary samy mamela ny heliko ny hafa tokoa, ka tsy misy tsony ny ambinambiny, izany hoe tanisany ray ny tsy fahamendrehan'ny hafa aoriana. Dia eo ihany koa moa ny hafatra hoe tokony hifampivavaka mandrakariva, satria ny vavaky ny marina hoy ny ten'Andriamanitra eto dia mahery indrindra.